Mankarary ny vahoaka malagasy ny zava-misy ankehitriny ka mila alamina raha araka ny fanehoan-kevitra nataon-dramatoa Hanta Ramakavelo amin'ny mampitantana orinasa azy tokoa dia enjana ireny fanapahan-kevitra izay noraisiny sehatra tsy miankina tamin'ny omaly ireny nefa dia tsy maintsy noroso tamin'izay ity ratsa mangaika ity. Voalohany indrindra aloha mampandrara ny tenako dia tsapako hoe matoa mivondrona tahaka ny izay ny mpandrara rehetra sy ny sehatra tsy miankina dia tena hoe manao feon-takoloso mafy dia mafy hoe tena ny marary no tenena satria mankarary loatra ny olona ny fitohizana sy ny fikorontanana ny resaka politika amin'ny krizy dia azo atao zany hoe raha eo amin'ny sehatra ny serasera dia hoe kikika mafy be alefa hitenenana hoe tena mila alamina fa miara-maty eto indrindra amin'ny resaka toe-karena efa tena hoe miezaka be mihitsy ny mpandraraha hoe mba hampiakatra ny vola miditra ahafahana mamorona asa dia izany rehetrarehetra izany hoe dia misimba ny rivotra politika tsy milay dia tena hoe tsy ekeny izay fa tsy misy mitady zavatra andamina dia marina hoe enjana be ilay fanapahan-kevitra niraisina fa enjana tahaka izay koa ny zavatra iainana amin'izao fotoana.